tonga soa eto amin'ny fandaharana Jeanne Forêt Santé aty Canada indray ianao a. Ny resantsika an'io zany a dia toy ny fandaharana teo a, dia ny hoe ahoana ny fomba ahafantarana fa tsy tianao intsony ny lehilahy iray. Ary ny tapany faharoa zany tsika dia ny resaka ny hoe inona ny vahaolana raisina zany a manoloana an'izay olana izay. Tsara marihana aloha dia ny hoe ao amin'ny tokantrano dia tsy hoe akory hoe 100% dia andeha hizotra araky ny itiavanao azy daholo ny zavatra rehetra ary raha ara-psikolojika zany ny lehilahy dia somary miovaova zany ny azy ny fitiavana. Zany hoe misy fotoana izy zany izay ohatrany hoe misitaka kely efa ao anatin'ny ataontsika hoe efa voajanahary ao amin'ny lehilahy zany izay toe-javatra izay, ka rehefa mitranga zany izay hoe circonstance izay hoe somary maka distance izy dia tokony zany anana ny ataontsika hoe faharetana kely zany ianao vehivavy mamela azy amin'izay fisitahana kely ataon'izay, satria mety hoe zavatra crise mandalo, mety hoe misy zavatra manahirana azy any ampiasana any amin'ny fifandraisany any amin'ny namany ohatran'izay tsy azo zany hoe tonga de tsarana fa hoe fahatapahany fitiavana avy any aminy zany zavatra izany. Kanefa kosa nefa raha ohatra ka mitohy ela be loatra zany ilay ataontsika hoe karazana fisitahana na ilay ataontsika zany hoe attitude avy any aminy zany izay tena miova be zany raha ohatra ka tamin'ny fombafomba ny tamin'ny voalohany zany izay hoe miresaka tsara ianareo mivady, milaza ny zavatra rehetra ao am-ponareo, ny zavatra nitranga tany ampiasana, miaraka mandeha miatsena, miaraka mandeha amin'ny toerana rehetra nefa tapotapoka teo zany dia nisy ilay ataontsika zany hoe fiovana avy any amin'ny vadinao ramatoa. Ny tokony atao zany dia ny hoe voalohany indrindra aloha tsy tokony hikoropaka ianao fa mandinika tsara ary tsy manakotaba azy ny amin'ny hoe fa maninona ianao no niova, nga misy olona hafa ndray any ambadibadika any, na atao raha hoe misy tsaotsao zany renao any ambadika any fa hoe efa misy olona miaraka aminy dia ny tsaratsara zany dia ny hoe mandinika tsara aloha, maka saina tsara ianao ary tsy mirotoroto zany amin'ny famahana ny olana. Vahaolana iray izay azo atolotranao dia ny hoe mandeha ohatra ianao mamorony dia kely, misitaka kely, mandeha manao weekend amin'ny toerana anankiray miaraka amin'ny havana lavitry ny tanàna, mamangy namana ohatr'izay zany mandritry ny ataontsika zany hoe andro vitsivitsy zany, dia eo zany no mampisy andray ataontsika hoe fisarahana kely zany. Ilay fisarahana kely dia mety anatsara zavatra satria eo zany izy mety manomboka maninanao zany izy. Mandritra an'io fotoana io koa zany ianao dia mba mikojakoja ny vatanao, manova ny ataontsika zany hoe ny coiffure, manova ihany koa zany ny garde-robe-nao ary dia mba mikatsaka ihany koa an'izay ataontsika zany hoe fomba hanovanao koa zany ny fombanao na eo koa zany ianao no mikatsaka projet kely na mikatsaka ny verina hianatra kely zany zavatra rehetra izay zany dia
ao anatin'ny ataontsika zany hoe vahaolana zany rehefa hoe manomboka zany ilay lehilahy manova fihetsika ary manomboka zany manalavitra anao. Rehefa mandeha ny fotoana mety ampiravina ny zavatra rehetra izay raha ohatra ka ataontsika krizy mandalo ny fahitany anao zany fa hoe nisy fiovana, nisy ataontsika zany épanouissement kokoa zany dia mety anova zavatra ihany zay. Raha ohatra kosa nefa mandeha foana ny fotoana kanefa ohatrany hoe tsy misy mihitsy zany ny fivoarana avy any aminy fa mbola maka distance izy zany ary mbola ohatrany hoe tsy ao amin'ny tokantrano mihitsy intsony zany ny sainy, ny fony sy ny sainy dia amin'izay fotoana zay zany ianao rehefa hitanao fa nanao zay mety rehetra mba ahafahana mirécupérer ny ataontsika hoe ny fitiavanareo, ny fiarahanareo rehefa tsy nisy vokany zany izay zavatra rehetra izay dia eo ianao zany no tokony manomboka amin'izay zany hoe manontany azy ary mila resaka mitokana aminy zany manontany azy ny hoe inona no antony zany mahatonga azy manova fihetsika ao an-tokantrano. Dia amin'izay fotoana zay dia ho hitanao eo ny valiteny izay avoakany, ka arakaraky ny izay valiteny avoakany eo koa zany no ahafahanao ihany koa mieritreritra koa amin'ny lafiny anankiray. Satria matetika aloha zany raha ohatra izy ka mbola hoe manana eritreritra ny hijanona ao an-tokantrano dia matetika izy zany milaza aminao zany ny hoe inona ny antony mahatonga azy somary misitaka kely zany ny fiarahanareo ao an-tokantrano zany. Eo izy ny ilaza ny olana. Raha ohatra kosa nefa izy tsy milaza mazava hoe inona no tena antony ary raha ohatra izy ka ataontsika zany hoe manjary masitsika, manjary manome valiteny izay ataontsika zany hoe somary enjakenjana tsy te hiresaka, eo zany alohanao dia efa tokony manomboka ihany zany mieritreritra. Ary raha ohatra ka misy zany ny ataontsika hoe fiarahana any ambadiky ny tokantrano izay efa renao efa lazain'ny mpiaramonina rehetra fa misy zavatra ohatran'izao dia eo koa zany no tsara koa zany ny hoe iresahanao mazava aminy zany hoe inona zany ny heviny mikasika an'izay vaovao efa malaza ao an-tanàna zay. Dia ianao ihany koa zany no mahita arakaraky izay valiteny avaliny eo zany. Satria ny tokantrano koa dia fantatritsika tsara fa be dia be ny zavatra miditra ao anatin'io. Ao ny ankizy iaraha-manana izay hoe ahoana ny mety ho voka-dratsiny ny fisarahana zany. Raha ohatra ka efa mananjanaka ianao kanefa andeha anapa-kevitra zany fa hoe andrava tokantrano, misy conséquence ny be dia be zany zavatra zany any amin'ny ankizy. Eo ihany koa ny ataontsika koa ny situation économique koa izay miditra betsaka koa ao ambadiky ny fisarahana. Eo ihany koa ny ataontsika koa zany ny hoe ny henatra ny manodidina ny amin'ny hoe amin'izany hoe fisaraha-panambadiana zany, satria io koa dia arakaraky ny culture ny tsirairay koa zany hoe zany fisaraha-panambadiana zany
indrindrandrindra zany ohatra amintsika malagasy dia tena ohatrany hoe enatra zany eo amin'ny fiarahamonina izany hoe fisaraha-panambadiana zany ka rehefa tojo ny olana ohatran'izay zany ianao dia ny mandravina foana aloha no azo atao izany hoe tsy tokony zany ianao tonga de hoe anapa-kevitra fa raha ohatra mantsy zany izy misy zavatra koa ohatra olana izay teneniny koa zany ny hoe zavatra tsy zakany mombanao na ny zavatra tsy zakany ao atokantrano dia tokony ianao zany ny hoe miezaka zany ny mandravina an'io olana io raha ohatra ka hitanao tsara fa hoe mitombona ny olana izay lazai ny vadinao anao dia tsaratsara ny mba mijery akaiky zany an'izay toe-javatra izay fa tsy hoe mitady karazana excuse na échappatoire zany ilazana hialana amin'izay hoe fandravonana ny olana izay satria mety miteraka zavatra hafa koa zany raha ohatra anao ka tsy miatrika ny olana izay misy dia rehefa niditra ianao zany amin'ny hoe famahana ny olana kanefa zany dia mbola ataontsika zany hoe mitohy foana zany ilay ataontsika hoe tsy fifanarahana ao atokantrano ny fifanalavitan'ny mpivady eo ihany koa zany ny hoe tokony ihany koa mijery ny ataontsika zany hoe ny olona izay afaka anelanelana ilaina daholo zay zavatra zay satria ny arbitre no mahita ny fomba filalaon'ny olo eo ambonin'ny terrain fa ianao milalao eo ambonin'ny terrain matetika tsy dia tena mahita ny fomba fandridranao ny tontolon'ny lalao ka amin'izay fotoana zay dia afaka ianao zany afaka ny mpivady manatona an'ireny ataontsika zany hoe reny mpitondra fivavahana reny miresaka mazava ny olana mety hanampy ianao ny olona ohatran'ireny dia afaka koa ianao manatona an'ireny olona manam-pahaizana amin'ny fomba famahana ny olona ny olombelona toy ny psychologue zany sy reny coach life reny afaka mety mahita ny olana alohanao izy ary mety hanazava aminao ny olana misy raha ohatra ka moa ka efa nataonao daholo zany ny ataontsika zany hoe ny cheminement rehetrarehetra mba hifandaminana zany ao atokantrano kanefa mbola tsy misy vahaolana zany mazava ny momba ny tokantranonareo dia amin'izay fotoana zay zany dia tokony efa manomboka mijery amin'izay zany ianao izay ataontsika zany hoe mananolana ny amin'ny hoe inona zany ny fanapahan-kevitra ho raisinao satria raha ohatra koa mantsy hoe olana tsy mety mirafina dia misy antony betsaka zany ao ambadika izay hoe olana tsy mety miravina izay ny amin'ny hoe angamba ny ray aminareo zany tsy te hijery akaiky zany ny hoe inona ilay olana ka rehefa mandeha amin'izay zany ny zavatra rehetra na koa hoe ny fitiavana mihitsy koa no efa maty raha ohatra koa hoe ny fitiavana mihitsy no efa maty koa zany ohatra ao amin'ny ilay lehilahy tsy midika kory hoe olon-dratsy izy fa fomba ny fiainana zay zavatra zay no hoe ny atefa any an-tany-kafa zany ny fitiavany anao zany no tompon'ny fanapahan-kevitra iroso ve sa hijanona misy maromaro ny fanapahan-kevitra azonao raisina dia ny hoe mijanona ao ihany zany samy mivady fa
efa tsy aotsony ny fitiavana dia efa samy manao ny fiainany zany a ny andaniny sy ny akilany. Misy ihany koa ny vahaolana koa zany a ny amin'ny hoe dia misaraka zany a ny mpivady a rehefa tena hoe tsy misy mihitsy zany a ny hoe marimaritra iraisana. Ny vahaolana fahatelo koa zany a dia ny hoe amin'ilay fitenena hoe faire semblant, izany hoe faire semblant ny ohatrany hoe mifankaty eo mason'ny fiarahamonina, eo mason'ny ankizy, kanefa ianao ihany no mahafantatra mety aminao ve izay a vahaolana zay, ny aiza amin'izay vahaolana telo izay zany a no mety aminao, ianao ihany a dia efa mahafantatra azy. Satria koa raha ohatra koa mantsy a dia hoe andeha hiara-monina amin'ny olona zany a izay efa tsy tianao intsony, izay efa tsy mankasitraka anao intsony, ataoko angamba fa raha ny hoe ny fahasalamana indrindrandrindra ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-panahy ary ara-batana be dia be mihitsy a ny vehivavy zany a izay a latsakaretina manjary a voany homamiada ny nono, voany arerahan-tsaina no ny resaka an'izay hoe tsy fetezana intsony zany a ao an-tokantrano. Ka anao a anjaranao ny mieritreritra satria raha ohatra koa hoe iaina ao anatin'ny tebotebo foana, iaina ao anatin'ny ataontsika zany hoe fikorontanan-tsaina, iaina ao anatin'izay ataontsika hoe tsy fananana intsony ny fitokisantena sy ny estime de soi na ny fankasitrahanao ny tenanao zany a ny vehivavy iray, dia mety miteraka olana goavana dia goavana zany a amin'ny fiainany iray manontolo izay zavatra izay. Ka mila jerena akaiky dia akaika, ianao ihany a no tompony lakile, tompony fanapahan-kevitra amin'izay zavatra rehetrarehetra izay, satria tsy misy olombelona akory a dia natao hoe hijaly, ary ianao tompon-tena ihany koa no manao a ny zavatra rehetrarehetra izay a tsy ampidina zany a ny moralinao a, izay a hampanana foana ny ataontsika fitokisantena ao aminao a na ny confiance en soi, anananao a ny estime de soi, amboary ny tenanao a, kojakojao a ny tenanao ray manontolo a, mandehana miverina mianatra raha ohatra ka mbola misy zany a ny ataontsika hoe farisiana andeha hianatra hanovany fiainanao a. Fa ny zava-doza dia ny hoe hiteraka ankiviana goavana, déception ao amin'ny vehivavy iray zany a ny tsy fetesana ao an-tokantrano na ny hoe tsy fitiavan'ilay lehilahy azy intsony, dia betsaka ny mamoy fo. Ary rehefa mamoy fo ny renim-pianakaviana dia atahorana dia atahorana ny ataontsika zany hoe ny faharerahan-tsaina, ny dépression nerveuse, ary mety miafara hatrany amin'ny famonoan-tena mihitsy ary mety miatraika any amin'ny aretina. Nefa zany zavatra rehetrarehetra zany a dia iza nefa no tena hoe ianjeraniny zany zavatra rehetrarehetra zany raha ohatra ka ny renim-pianakaviana reraka lavo, iza no ianjerany zany zavatra rehetrarehetra zany mazava ho azy a fa ny zanatsika, ny zanakao no ianjerany zany zavatra rehetrarehetra zany, satria na tiatsika na tsy tiatsika dia ny renim-pianakaviana no tena loharano pahasoavana sy fifaliana ao an-tokantrano. Ka raha ohatra ka ny renim-pianakaviana zany a no lavo, ataontsika hoe alohan'ny fotoana, ny ankizy mbola tsy nikopakelatra, dia eritrereto ihany a ny mety hiafarany ireo ankizy ireo. Ka
amin'izay fotoana zay zany a no mila ny hoe fanapahan-kevitra entitra zany a amin'ireny mpianakaviana manoloana ny ataontsika hoe faharavan'ny fitiavana ao amin'ny tokantrano iray. Tsy anjarako ny miteny aminao hoe misara, tsy anjarako ny miteny aminao hoe mipetraha, fa ianao ihany a no mahafantatra ny tenanao hoe aiza no mapetipety kokoa ny tenanao, mba ahafahanao zany a mitsinjo an'ireo taranakao izay miankina betsaka amin'ny fahasalamana ara-tsaina sy ara-batana avy any aminao, ny enthousiasme avy any aminao, ny filaminantsaina avy any aminao, ny hoavin'ireo ankizy ireo. Dia toy izay sy toy izay indray zany a no azoko atolotra anareo a androany a ny momba ny hoe ahoana ny atao a rehefa hitanao a fa rava ny fitiavana ao an-tokantrano a tsy tianao intsony a ny vadinao. Dia miangavy antsika rehetra zany a anao abonnement atao amin'izany Forêt Santé ity